Faly miarabantsika tsirairay avy indray mity alarobia fa 12 ny volana jona ity misotro an'Andriamanitra isika fa mbola omeny an'izao tombonandro indray ary tombontsoa lehibe no andaisantsika manjakariva ny tenin'Andriamanitra. Alohan'ny hidirantsika amin'izany dia hivavaka isika. Ny Tompon'Andriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fanambinana izay omenao anay. Misaotra ihany koa na ny amin'ny fitiavanao satria omenay anao maimaimaim-poana izany ary tsy mifidy sarangan'olona tokoa ianao fa mandray ny rehetra ho zanakao satria avy aminao tokoa izahay. Maro aminay no efa nanadino ny teninao, nanadino zavatra maro ihany koa ny amin'ireo zavatra tokony ho tandremana. Reseo lahatra mandrakariva ny fonay mba hitoetra sy hiverina eo aminao. Tonoina isangatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ohatra ho antsika amin'ny fankatoavana. Ilaina amin'ny Petera voalohany toko 2:1-2 sy ny 2:20 manao hoe fa ho amin'izany ny antsoina anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo ambavany. Amen. Mazava eo anatrihantsika ny tombontsoa mahakaka ny fahafahantsika ho tonga mpiara-mombonampoka amin'ny Kristy dia ny mankatoa ny foto-kevitra rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka rehefa raha amin'ny alalan'ny herintsika sy ny tenantsika ihany dia tsy ho vitantsika velively mihitsy ny ho tonga tahaka azy. Avy amin'ny Kristy avokoa ny tsara rehetra ao amin'ny olona. Ny fahamasinana izay nisoratra amin'ny masina fa tsy maintsy ananantsika mba azahoana mamonjy antsika dia lafiny anankiray ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa milefitra amin'ny fifehezan'ny herin'ny fanahin'ny fahamarinana tokoa isika. Tsy mety ho tanteraka ny fankatoavan'ny olona raha tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny fahamarinan'i Kristy izay mahatonga ny asa-pankatoavana masina rehetra ho feno hanitra masina. Anjaran'ny kristianina dia ny mazoto sy ny manaraka ny teniny dia ny fialana amin'ny ota tsirairay. Mila mivavaka mandrakariva ny mpamonjy izy mba nasitranana amin'ny fanahy marary. Tsy manana fahendrena sy hery handresena tokoa ny olombelona fa Kristy ihany no manana ary omeny izay rehetra mangata-body aminy amin'ny fanetretena sy amin'ny fotorotoro tokoa izany. Asa maharitra sy mitohy ny fanovana ny tsy masina ho masina. Miasa isan'andro ho fanamasinana ny olona Andriamanitra ary ny olona kosa mila miara-miasa aminy amin'ny fanaovana ezaka ny mpaharetana amin'ny fikolokoloana fahazarana tsara. Mihoatra noho izay faniriana ambony indrindra no omen'Andriamanitra n'izay matoky azy. Tiany ho fantatsika fa rehefa manetry tena sy torotoro fo isika dia eo indrindra izy no afaka maneho ny tenany amintsika. Mahafaly azy ny fitanisantsika ny famindrampony sy ny fitahiny tamin'ny lasa ho antony tokony handrotsahany fitahina lehibe kokoa amintsika. Omem-boninahitra izy rehefa tia azy isika ka manambara ny fitiavantsika azy marina amin'ny alalan'ny fitandremantsika ny didiny. Omen'Andriamanitra koa izy rehefa atokisantsika ho masina ny andro fahafito indrindra. Ho an'izay manao an'izany dia hoy Andriamanitra hoe ny sabata dia famantarana ho amiko sy eo aminao mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Izany hoe fanamasinana dia fahazavana mifandray amin'Andriamanitra. Misy zava-dehibe sy mahery tokoa ny fitiavan'Andriamanitra ny zanany. Eriko tokoa ny hatanteraka izany amin'ny fiainanao ka ny akanjo-pahamarinan'i Kristy andrakotra ny fahalotoana sy ny fahotana rehetra ka ho zava-baovao avokoa ny efa tota rehetra. Amen. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany fitiavana lehibe izay omenao anay izany. Mba mangataka aminao izahay mba mela mifahadisoana isen'ilay rehetra ary koa andrakotra ny fahasoavanao aminay, ilay akanjo-pahamarinanao aminay ka ahafahanay manaraka ny sitraponao manao sy mitandrina izay rehetra nasainao ny tandremana. Dia mangataka ny fanahinao masina ihany koa mba ho rotsaka ao aminay ka
mba handeha araky ny sitraponao tokoa izay fa tsy araky ny sitraponay. Tonoana sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Savior.